Lahara mpanomeny finoana folo andro fiaraha-bavaka eto amin'ny radio Antsony Filazantsara. Arahinao manomboka ny folo hatramin'ny 20 Janoary 2024. Ivantana eto amin'ny page Facebook Antsony Filazantsara ny Sirana. Lahara mpanomeny finoana fotoana manokana natao hitondranam-bavaka hifampahirizana. Manasanao anaraka tsy tapaka. Ary raha ny fadianina ianareo, aza mety ho tahaka ny Pietsara Velatsiry izay malahelo tarehy fa mampisotisoty ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-potiana. Fa ianareo kosa raha mifadianina dia hosolo ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina ho amaly anao. Matitoko 4:5-20 hatramin'ny 7:20. Afaka sy. Raha aja sotra totra ho anao tompo noho ny fitiavanao anay, menao ity andro ity indray ahafahanay manatanteraka izao fotoam-bavaka manokana izao. Mamelany elokay ianao ary mamindra fo aminay. Etezanao hitsidika ny toerana rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Fahasoavanao ampinizara ao amin'ny tsirairay avy. Ary indray hery manokana izay amin'ity androany ity, ahafahanay mafantatra ny sitraponao. Sotra Jesosy malala hoe amen. Fomba soa eto amin'ny androm-bavaka 2024. Iny isika fa ny vavaka mifototra nahaterahan'ny fifoazana. Andriamanitra dia naneho fahagagana be dia be nandritra ireo taona maro lasa raha niara-nitady azy tamin'ny vavaka sy ny fifadian-kanina isika. Ny fanahy masina no mitondra fiovampo, firetana vaovao ho amin'ny fitoronan'ny filazantsara, ny fifoazan'ny fiangonana ary ny fahasikanan'ny fifandraisana. Dia manasanao anaraka indray ity lohahevitra androany ity. Androany moa no andro ny faha-efatra amin'ity 10 androm-bavaka ity. Dia manonina ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra ary anao fanandramana vaovao indray isika androany amin'ity amin'ny faha-efatra ity, izay manana lohateny manokana efa intsika tamin'ilay vaditeny teo. Ny lohateny lehibe izay hojerentsika n'ity amin'ny faha-efatra ity dia manao hoe fahafahana ao anaty fahatsoran-tsainana. Andeha ho vakitsika dia mandeha ilay tokosy andiny izay efa nivakiana teo manao hoe raha mifadianina ianareo, aza mety ho tahaka ny Pietsara Velatsiry izay malahelo tarehy fa mampisotisoty ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-potiana. Fa ianao kosa raha mifadianina dia hosolo ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Ao amin'ny Matitoko 4:5-20 hatramin'ny 7:20. Rehetra lehibe izay mifampitohy tamin'ny andro voalohany, tamin'ny andro faharoa, tamin'ny andro fahatelo, ary androany isika dia mijery lohahevitra anankiray tokosy andiny izay efa mahazatra antsika. Matetika foenitsika izany indrindra ho an'ny olona izay efa manana fahazarana ny fadianina dia haintsika tsy anjery izany andininy izany. Fa androany dia mbola miverina indray izany tokosy andininy izany izay misy hafatra manokana vaovao indray na fanamafisana izay efa haintsika. Manome toerana ho an'ny fifantohana amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ny fifadian-kanina amin'ny vavaka. Izany hoe manana fifandraisana kokoa amin'Andriamanitra izany isika rehefa mivavaka arahany fifadian-kanina. Midika ho fanesorana izay rehetra manelingelina ny saina sy ny fiainantsika ny fifadiana mba hanomezana toerana malalaka ho an'ny fanahy masina azahoan'ny asa ao anatintsika. Mampifantoka antsika amin'Andriamanitra sy ny teniny ihany koa
mivavaka amin'ny fifadian-kanina. Matetika ny ao amin'ny soratra masina dia ampiarahan'ny baiboly amin'ny mivavaka ny fifadian-kanina. I Jesosy dia nifady ihany talohany nanomboan'ny asany eo amin'ny fiarahamonina ao amin'ny Mateo 4:4 misy izany fanambarana izany. Ny apôstôly ihany koa dia nifady ihany sy nivavaka nangataka ny fitarian'Andriamanitra tamin'ny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:2-5. Ary ao amin'ny Testamenta taloha be dia be ny andininy toko izay ahitana ireo mpino lehilahy sy vehivavy izay nanao fanandramana tamin'ny fifadian-kanina. Ny fifadiana ara-baiboly dia tsy tahaka ny fifadian-kanina hoe manatsara vatana izay mitevy ny fampienantena na ny fahasalamana, tsy izany. Fa ny fifadiana ara-baiboly dia fanapahan-kevitra miteverana tsara kosa mba tsy hihinana sakafo na hanao zavatra tsy mampifantoka ny saina ao anatin'ny fotoana voafaritra mba hivavahana sy hifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fifadiana ara-baiboly dia manavao ny fahafahantsika ara-panahy ny fanokanana fotoana hialana amin'ny zavatra mahazatra. Miova ireo zavatra hifantoan'ny saintsika andavanandro mandritry ny fotoam-pifadiana sy ny fivavahana. Tsy nanome fahafaham-pony filatsika na ny asantsika intsony lara-pahamena fa ny fiainana an'Andriamanitra. Manambara ny faniriantsika hiantetra bebe kokoa amin'Andriamanitra sy hifantoka amin'ireo zava-panahy manan-danja ny fifadiana ara-baiboly na ny fifadian-kanina. Ary mihoatra lavitra noho ny tsy fihinanan-kanina izany. Voafoaka ao ny lafitenantsika rehetra rehefa mifady hanina isika dia manaiky ny hanome toerana an'Andriamanitra amin'ny fampienana izay rehetra misarika ny saina sy ny fontsika tsy hifantoka. Asehontsika amin'izany fa maniry sy mangetaheta ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika mihoatra ny zavatra hafa rehetra. Raha filitiniko izay voambara teo dia ny vavaka amin'ny fifadian-kanina izany dia fotoana manokana izay fakasana tanteraka amin'Andriamanitra. Izany hoe ny asa mandraharaha dia atsatra fa tena feno izany ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tahaka an'i Jesosy rehefa nifady ihany dia nandeha tany an-devitra izy mialohan'ny hidirana eo ny asa izay nanirahana azy. Ary amin'izay fotoana izay dia atsapa hery manokana ny tsirairay izay manatanteraka izany vavaka amin'ny fifadian-kanina izany. Miala ny zavatra iray ary miditra ny zavatra iray hafa. Tahaka ny fandevantsika sakafo miditra ny vavantsika dia mila mitandrina izay jereny masontsika sy eno'ny sofintsika koa isika mandritra ny fotoana izay hifadiantsika hanina. Tamin'ny fampidirana amin'ilay boky izay mirakitra ny folo androm-bavaka dia lazainy eo fa marobe ny zavatra izay tokony hifadiantsika indrindra mandritra nyity folo androm-bavaka ity. Zavatra rehetra izay mampifanintitra antsika amin'izao tontolo izao, miran'izao tontolo izao, ny zavatra marobe, ny televizion, maromaro zavatra tanisainao izay tokony hifadiantsika mba hahatonga antsika tafaretanteraka amin'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay dia atsapa fanandramana manokana isika. Misy fiantraikany amin'ny saintsika zavatra izay rentsika sy hitany masontsika. Io ireo karazana hira na boky na fandaharana na tranokala-tsidinao amin'ny internet izay manimba ny sainao na mandany ny fotoananao sarobidy amin'ny zava-pony mandritra ny fotoana hifadinana dia ajanona izany. Misy zavatra sasany izay tsy maintsy hofadinao kanefa ankoatr'izany dia ilainao ny manapa-kevitra hanana fahazarana vaovao mba ahafahanao manana sy mikolokolo toe-tsaina madio sy mahasalama. Ny fahatsoram-piainana, ny saina-tony dia tsy avy amin'izao tontolo izao na izay asaina ataontsika. Vokatry ny fitikina amin'Andriamanitra ny fifalifaly. Rehefa mianatra mifantoka aminy isika fa tsy amin'izay ataony hafa ary rehefa mizatra miala amin'ireo zavatra mampivily ny saintsika isika dia manjary tsotra kokoa ny fiainantsika, feno fiadanana sy fihavanana amin'ilay mpahary sy mpanavika. Miava malala, tekon'ilay mandeha ilay tosen'ny izay lazaiko teo am-piandohana raha mifady ianabe. Aza mety ho tahaka ny
vavaka izay malahelo tarehy fa mampisotrisotro ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mivady. Lazaiko amin'ireo marina tokoa fa efa azo ny vady fa ianao kosa raha mivady ihany dia hosorona ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mivady, fa ho hitan'ny rainao izay ao ny mangingina ary ny rainao izay mahita anao ao ny mangingina no hamaky. Ia, ilay tena izay ratsika mivavaka izy sy antom-bavaka efatra izay ny namana firehetam-pirehetananay ary ratsika izay koa mivavaka izay toy ny mpiray-falam-pianana manorantany koa manasa nareo ary manitra ray dia fitiavana ny andranoko misaotranao no ny fanomezanao anay izay rehetra ilainay maro. Matetika tsy fahalalana ilay sy ny fiavisan'ny fanananay dia adinonay fa tsy mahasoanao vinanavina zavatra beletra. Tompo, tsy mora aminay ny fady, ko mitalao ny herinao izahay mba hialanay amin'ny fanaranam-po, mba hifadinay izay rehetra mety amin'ny na sakafo na hiro, na horonan-tsary, na fandaniam-pony, sisa. Ampianary koa izahay hanolo ny zavatra tsy mahasoa amin'izay tena mahasoa. Ampio izahay hahifidy ny fomba fiaina madio sy mahasalama. Andriamanitra, maniry fivoam-po izahay. Avelao ny elokay ny fiatsaram-bilatsinay sy ny zavatra lazainay sy ampianarinay ary torinay kanefa ny fiainanay tsy mifanaraka amin'izany. Irinay ny asa ho anao amin'ny fototra ny fandorantena, fo asesiky ny fitiavana, fo no avozin'ny famondram-po sy ny fahasoavanao ary ny fanatrehan'ny fananao masina. Enganie, izao fifadiana ataonay izao, ity folo androm-bavaka izay ataonay ity, sy ny fiainam-pivavahana isanandro, mba ho fanehoana marina ny fanatrehanao masina ao anatin'ny fonay. Mangataka aminao ihany koa izay Andriamanitra, mba hidiranao an-tsehatra amin'ny fiainan'ity namanay ity, izay mitady asa tsy miasa sabata. Hidiran-tsehatra ianao Tompo, hamaly izany vavaka izany. Ianao mahay ny zavatra rehetra, ary matoky ianao izay fa omenao ity namanay ity izany valim-bavaka izany. Izy koa namanay izay maniry te-hiteraka. Andriamanitra, ianao afaka manatanteraka izany ho azy. Hidiran-tsehatra ianao hamaly ny fangatahana, ary ny finoana izy ahitany zava-mahagaga atao anatin'ity folo androm-bavaka ity. Omeo azy Tompo ny zaza, tonga fifaliana ho an'ny tokantrano, ary ny zaza izay hoentiny ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izy koa namanay Jesosy mangataka mba hivaly amin'ity volana ity ny viza izay namboariny. Hidiran-tsehatra ianao satria matoky ianao izy, fa ianao afaka manatanteraka izany ho azy mba hamaly izany fangatahana izany. Misy namanay ihany koa Jesosy mangataka vavaka ho an'ny tokantrano mba hilamina fa misy olana. Hainao ny mamaha izany olana izany, ary fantatrao izany olona izany. Hidiran-tsehatra ianao Tompo, hamaha ny olana izay misy ao amin'ny tokantrano ity namanay ity. Ankehitriny ihany koa dia misy olona izay manana antom-bavaka, misy zandry mianatra any amin'ny akademia militaire, mba omeo hery, tanjaka, fahasalamana ary saina matsilo izany zaza izany. Andriamanitra, ianao mahay ny zavatra rehetra, azonay antoka fa hamangy ny toerana misy ireo zanakao ireo, ary hamaly ny fangatahany ary indray androany dia hijoro vavolombelona izy ireo fa nahazo valim-bavaka azo antoka avy aminao. Ka io Tompo izay tsirairay avy, fahasoavanao izay ampizara ho aminay, ary izany vavaka izany dia toninay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mi beba, mi ake
Naokenao atsapate fa olombelona mitafy nofo amatra aza mevitra fa mafiana apandrisaina fa mety ninatao tsangatapamelankeloka fa ilaina tsotry zao andamisaina tsy anatony lairay tandremo sao de sarina tratrafarany eo ianao nifikatona ny varavara pasoavana kwararao tiveny zao ny fotono menanao fa miampitso tsy ho fantatrao nifamonjena teo any tsirairay zay andraisana le fiaina mandrakizay kotapony evitrao atonganao tsy anenina ny fiainana etika melina aza mevitra fa mafiana apandrisaina fa mety ninatao tsangatapamelankeloka fa ilaina sotry zao andamisaina tsy anatony lairay tandremo sao de sarina tratrafarany eo ianao nifikatona ny varavara pasoavana kwararao tiveny zao ny fotono menanao fa miampitso tsy ho fantatrao tratrafarany eo ianao nifikatona ny varavara pasoavana kwararao tiveny zao ny fotono menanao fa miampitso tsy ho fantatrao kwararao tiveny zao ny fotono menanao fa miampitso tsy ho fantatrao kwararao tiveny zao ny fotono menanao fa miampitso tsy ho fantatrao saotranao nanaraka ny fandarana teto androany makasitraka ny fanarana izany hatrany fara ary mirary ny fahasoavany teto ho amintsika rehetra azadiny fa amaray mapitso toy izao dia mbola hiaraka eto isika anaraka ny voahevitra manaraka ary maniry raha maniry mba anaovantsika fanandramana manokana ao anatin'ity folo andro ity ary samy ibera isaotran'Andriamanitra ampifaliana isika ny famaranana izao folo andro bavaka izao satria samy nazo ny valom-bavaka sahaza ho antsika lahara ny mpanomeny finoana folo andro fiaraha-bavaka eto amin'ny radio antsony filazantsara arahinao manomboka ny folo hatramin'ny 20 janoary 2024 ivantana eto amin'ny page Facebook antsony filazantsara ny sirana lahara ny mpanomeny finoana fotoana manokana natao hitondranam-bavaka hifampahirizana manasanao anaraka tsy tapaka